Alléluia. Oh Seigneur Jésus, qui est comme toi, Papa. Sista kana wante mantra. Le roi, célébrons sa victoire et proclamons son royaume. Car jamais son nom soit le refrain de nos chants. Et la raison de nos vies. Oui, lèvons tous nos mains vers lui, oh Jésus, et contemplons son magnifique sang. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Tous nos mains vers lui et contemplons son magnifique sang. Oh Jésus, Jésus, le prince glorieux. Oui Seigneur, je chante pour toi, Papa. Oh Jésus, je t'acclame ton nom, t'éraille que non, pandaka que non. Alléluia. Jésus, le prince glorieux. Hallelujah. Andriamanitra. Afakatsika Andriamanitra renay any amin'ny avindrindra ho. Andriamanitra tompon'izao rehetra zao. Andriamanitra tompony Jesy ny fahefana. Tonga eto a Jesosy malalo mitondra ny hafatra. Mitondra ny nofo izay asehonao tompo. Jesosy aoka tsy izany no hita fahianao. Apetreo dia apetreo ny nofoko Jesosy. Olombelona nofo siraha Jesosy. Faoka ianao no hiteny eto. Mifona ihany koa Jesosy. Efa nomenao zany efa tsy
tsy mizaraiko fa izao ny fotoana zao fako mizara azy koa dia mangataka ny hery ny fanainao masina Jesosy andrakotra an'izao video zao rakofo Jesosy amin'ny ranao ka ny fanahy ratsy rehetra velam-pandriky ny satana rehetra ny filesa alefa ny fahavalo rehetra efa tsy ambinina tsy manan-kery amin'izao video zao. Halleluja, misaotra Jesosy. Amen. Amen. Araka ny hafatra izay hitantsika eo moa zany hoe nofy mba havandra izay nasiao amin'ny tompo hafa efa tamin'ny mois de septembre nanomezana an'io fa mbola tsy nizara dia nifonako amin'ny tompo izay zavatra izay. Izao koa ny fotoana fako miverimberina amina ilay izy dia zaraiko amintsika. Amen. Tsy fantatro ny toerana misy anao na ao anatin'ny ririnina na ao anatin'ny tsy ao anatin'ny raha ny aty ivelany moa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny ririnina. Amen. Ka amin'izao fotoana izao tsika hamaky ny tenin'Andriamanitra aloha. Exodus toko fahasivy andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro rapitsy toy izao dia mpilatsaka vandra be dia be aho izay tsy mbola nisy toy izany teto Ezipta hatramin'ny andro nisian'ny mponina ka mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny maniraha mba hanangona hafaingana ny bibinao sy izay rehetra nananao any an-tsaha. Fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hita any an-tsaha ka tsy hoenty mody dia latsahany avandra ka ho faty avokoa. Ary izay natahotra ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny mpanompony Farao dia nampody ny mpanompony sy ny bibiny ho any an-trano. Amen. Izany tenin'Andriamanitra zany nitondrako ilay nofy. Halleluja. Izay fantatsika tamin'ny andron'ny zanak'Israely izay Farao nanamafonifony tsy nandefa ny zanak'Israely andeha ho any an'efitra. Ka hitantsika ny loza fahafito havandra izay havandra niatra tamin'izay fotoana izay ka maro ny zavatra simba ny biby fiompy ary araka ny lazainy andiny fahasivy ambin'ny folo eo mandrao izy mba hanangona faingana ny bibinao izay rehetra nananao any an-tsaha. Fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hita any an-tsaha ka tsy hoenty mody dia latsahany avandra ka ho faty avokoa. Amen. Ka eto moa zany hoe fampitandremana antsika tsy hoe mampiororako na mampitahotra fa tsika zanak'Andriamanitra, tsika zanany dia miomana mandrakariva tsika ary raha ao anatintsika ny fanahy masina dia miteny amintsika izy. Alleluja. Tamin'ny mois de septembre hoa izy ity fa tena hoe mifona amin'ny tompo fa tsy niraisiko an-tsoratra ilay daty mois de septembre fa mipody ny fanahy masina nafonina ilay izy dia zaraiko. Dia anatin'ny fiara za ao anatin'ny nofy ao anatin'ny fiara za dia eny am-pandehanana isy havandra be latsaka ny orana zany dia havandra be tena hoe izy zany tsy ohatrany hoe la havandra tsotra fa tena hoe ngeza be. Ary ao anatin'ilay fiara dia midavatra nitranga vakivaky ny vitra rehetra. Ilay fiara tsy afaka mandeha. Alleluja. Tsy afaka mandeha ilay fiara dia samy taitra daholo zany izay ao anatin'ilay fiara. Samy taitra dia tsy afaka mihetsika satria hitantsika rehefa zavatra tampoka zany tsy hainao hoe ho aiza ny alehanao. Amen. Dia samy namonjy ny ainy ny olona ao anatin'ilay fiara, samy te hoe hamonjy ny ainany satria tsy afaka mandeha ilay tôbila vakivaky ny vitra andeha hivoaka nefa pura andeha hivoaka an'ilay fiara nefa eo ivelany ao koa mbola havandra be koa. Amen. Dia samy eo tsy afaka nihetsika hoe inona ny atao. Amen. Ao anatin'izay zany hoe nandalo masoko nasehon'ny tompo ana izay zavatra zay. Dia izaho koa tao anatin'io fiara hoe tena tsapako ohatrany hoe tena hoe fizika ilay izy.
zaho tena ohatrany hoe anatin'le fiara mihitsy aho tena hoe devan'le tôbily tonga de le glasy tonga de vaky ary tsy tôbila ihany fa le zavatra rehetra mety hoe zavatra fantatro hoe zavatra mora vaky sy ny sisa na ny vitra zay mety ho vaky n'ilay avandra. Amen. De rehefa nitranga io zavatra io samy hoe sanganena zany zay tsy hita hoe aiza ny aleha tahitra amin'ny nofy aho. Amen. De ny afatra ny tompo zany efa nilazaiko antsika teo le tenin'Andriamanitra mba hitandrina ihany tsika zany indrindra raha eto zao eto Liban anatin'ny fahavaratra ririnina de mila miambina antsika manontany ny tompo foana antsika. Alleluia. Ary tsika koa efa mahita ny zavatra mitranga manerantany todra-drano, la neige sy ny sisa, rivotra be, orana be, de izay zany hoe mitandrina foana antsika ka apitako ny havatra araka ny teny fanahy masina. Amen. De voninahitra ho an'i Jesosy ririany ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Amen. Sitrapon'ny tompo de mbola izara ny tapany manaraka ny afatra ny tompo indray aho eto. Amen. Halleluia.